hanovana io anarana natolotry ny mapara 2 volana lasa io ko dia nisy anarana hafa natolotry ny mapara ary namafisiny GPS anarana mifanaraka amin'ny dinika ny fanaovan'ny rototo efatrandro izao no nanolorana reo anaran'ireo any amin'ny filoham-pirenena koa andrasana ny fankatoavana na ny atao hoe validation mba hametrahana izany amin'ny fomba ofisialy araky ny lalam-panorenana marihana fa miaraka amin'ny anaran'ny prime ministre ny anaran'ireo koministra ny fanarahana ho anjanany mapara sy ny GPS mba handrafitra ny gouvernementa ary efa vita fampiresahana ny amin'izany. Za aloha dia nizara bagaga tamin'iny satria dia mbola tsy naharay zay olona natolotry ry zareo zany aloha hatreto aloha amin'izao androany zao. Mbola tsy misy anarana mihitsy zany aminao ndre matofoloha tsy misy anarana aty amiko hatramin'izao fa zaza mba ohatranareo rehetra koa na eno an'iny fanambarana iny.